Andriamanitra ty fotoam-pivavahana androany ity a zay inona tena inona fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia miaraka amintsika eto izy. Amen na tsy diso mihitsy ny teniny ahoana ho izy fa na aiza no iangona ny olona roa na ny olona telo amin'ny anarako dia eo voany ao. Ity mampahery ahy voaraiko teo mpitoerana teo hoe ny Andriamantsika fa eto ary efa vonona mihitsy izy amin'ity androandroany ity a aneo an'le fahasoavana arak'izay etaetanao ianao raha niala tany atokantranonao ianao efa vonona izy fa saingy zao mitandremo fa andreo voafitaka ny sainao sy ny eritreritrao ianao fa raha miny sy makato azy anao androany raha miny sy manaiky ny teny anao androany ena ty tsy fanaraka amin'ny saina manieritreritrao azy a ny zavatra lazain'Andriamanitra aminao na zavatra ankatany aminao ka eky anao akatoavinao tiako milaza aminao fa hita voninahitr'Andriamanitra ianao. Asio teka mabe tompoko, asio teka faran'izay mafy. Alleluia. Amy ohatra anankiray a niala tany amin'ny tanàna misy azy lay lehilahy atao hoe Namana zay boka ary tonga tany amin'ny tanin'ny Israely izy mba hitady fanasitranana, hitady fanafahana. Dia zao no amarako aminareo vo niala tany amin'ny taniny izy dia efa vonin'Andriamanitra anome azy zay tadiavina dia fanasitranana fanafahana azy amin'ny abokana. Dia rehefa tonga tao amin'ny tanin'ny Israely izy dia Andriamanitra ihany koa hitsandaniny efa pare aneo fahasoavana eo amin'ny fiainana. Indrisany efa fa nanana ny heviny izy, nanana ny sainy izy, adininy fa raha manaiky an'Andriamanitra sy ny teny ataon'Andriamanitra izy dia ho tanteraka ny fanasitranana fa saingy nanda izy noho ny eritreriny, noho ny fisainana, noho izay heviny manokana dia nanda izy. Zay no natonga azy tsy nahazo fanasitranana. Fa rehefa nisy nananatra kosa, rehefa nisy nanitsy dia togasana ihany izy dia zay vao nanaiky. Ka rehefa nanaiky izy tanteraka ny faniriana sidra tamin'ny abokana izy. Ka ianao tonga eto a aza miandro olona nanatra na anitsy fa androany ianao tonga eto zao dia asehoan'ny fahavonam-panahinao fa ino an'Andriamanitra, ino zay lazain'Andriamanitra ianao ary indrindrindrindra akatoa zay lazainy fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Asio teka mabe tompoko. Manarak'izany dia manolotra ny araba ho antsika rehetra manalika ty fotoam-pivavahana ity ao. Arabaina ianareo, arabaina ny tsiraray avy sabatan'olona, tonga soa ianao ary tonga soa mandray fahasoavana. Sa tsy zany ve? Avy hatrany dia ihira hivavaka isika ametraka ty fotoana teo an-tanàn'Andriamanitra ary hivavaka ihany koa ametraka amin'ny programa nasantsika amin'ity volana mai sy juin ity. Fa amin'ity volana mai sy juin ity zany a dia hiasa ho an'Andriamanitra isika, amabola be dia be ho an Jesosy isika, dia atoloro ho an'Andriamanitra mba ho amin'izany ny fiainanao rehetra sady mitondra-mambavaka ny programantsika ndao hivavaka azy. Tompandriamanitra tsy to, tompandriamanitra mahery, tompandriamanitra magaga, isaorana ny anaranao ry Andriamanitra eo. Misotranao zahay fa no famindramponao sy ny fitatananao dia tonga eto izahay, tonga vory marobe eto izahay mba hanompo sy hame voninahitranao Andriamanitra, mba hidera sy hankalazanao. Ko ankehitriny eo an-tananao ty fotoana ity, eo an-tananao ty fotoana ity, eo an-tananao ty fotoana ity. Ko ndreto izahay miaraka manolo-teny fa ho anao mandrakizay ary ndreto izahay miaraka manolo-teny fa hiasa ho anao zahay amin'ity volana ity, indrindrindrindra ny volana jona ho avy iny. Ndreto izahay vonona ny anompanao Andriamanitra ka olona marobe ane lobabonay ho tafiditra ao anatin'ny fanjakanao. Misaotra ry Andriamanitra mame voninahitra anao mandrakizay izahay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.
iranakoroa avy atrany mifanesino irantsika manao a famizam-boninahitra n'Andriamanitra ataovy amin'ny fona rehetra ny fanompona azy amin'izao ora irantsika manompo ny tompo izao alefazy. Halleluja. Dia faly miarabanao indray zahay androany a. Ianao izay tonga manatrika an'izao fotoam-pivavahana izao na ianao izay any tokantranonao any koa. Mirary ny fiadanan'ny tompo aminao tsirairay avy amin'ity anio ity. Androantsika dia te hampatsiahanao hoe ianao dia olona tian'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra dia meloma mandrakariva ny fitiavanao azy. Mbola tsy teraka akory ianao dia efa fantatr'Andriamanitra. Mbola vao miprograme zavatra ianao dia Andriamanitra nefa nahay an'izay tokony atao aminao melohan'izany rehetrarehetra izany. Ary indrindrindrindra nomen'Andriamanitra ho anao ny zanany lahatokana mba ho famonjenanao teo amin'ny hazo fijaliana. Ary ianao inona no navalinao an'i Jehovah amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Andaontsika androany tena hoe ampiseho amin'i Jesosy hoe tsika koa dia tena tia an'i Jesosy. Aseho antsika ao anatin'ny hira izany androany a. Dia tiako ianao isaintsaina hoe inona daholo ny zavatra efa nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao. Akopio mihitsy ny masonao dia aza mijerijery an'izay olona manodidina anao fa tena hoe isaintsaina hoe Jesosy efa voavono ho anahy. Jesosy efa nanome ny zavatra rehetra ho anahy dia tsy nangataka nininina akory aho. Dia androany tsy hangataka nininina ihany koa fa tena hoe ilaza hoe tena tianao a Jesosy tianao amin'ny foky rehetra. Tenenao amin'ny Jesosy izany. Mety ianao ilay karazan'olona tsy mahay miteny an'izany hoe tiako ianao izany. Fa tena teneno androany amin'izay fombanao, amin'izay moanao dia teneno izany androany hoe Jesosy tiako ianao. Tiao indray tompo itoetra eo anilanao. Indraindray toa miantso vozy anao anaty tahotra. Anio maraina nefa ao tsy angataka aminao. Tiao ilaza fa tiako ianao. Tiao indray ry tompo itoetra eo
satria tianay ianao efa tsy anay taloha fa androany zay mbola aneo hoe tena mbola tianay ihany koa ianao tsy niova ny fitiavanay anao Jesosy niampy ary zany ary tsy hiala aminao mandrakizay zahay ny fonay rehetra androany ho ilaza hoe tena tianay ianao Jesosy asandrato tananao dia atao avy amin'ny fonao rehetra ny hiry amafisy ny fanekenao amin'Andriamanitra nafaly ao nalahelo ao telefony anao nalaly ao nany ao tsy nilozanao ka ity ao mivoady fanao anao hatraminy farany tikanao hoe tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloko ninony fa hatraminy farany metsika sy anao hatraminy farany mbola mitenena ihany ianao amin'ny Jesosy androany tena tianao izy manaiky zay rehetra tadiavy ianao anao ny sitrapony ianao ary hitondra ny olona eo aminy ihany koa ianao ampitombo fanjakan'Andriamanitra ianao satria ianao dia olona tena tian'Andriamanitra tena tian Jesosy ianao afoko izay maminy foko ety dia omeko nanao ay azy izao tontolo iza sao tsy ala aminao nafaly ao nalahelo ao telefony anao nalaly ao nany ao sy nilozanao ka ity ao mivoady fanao anao hatraminy farany tikanao hoe tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloko ninone fa hatraminy farany metsika sy anao hatraminy farany tikanao hoe tena tianao zay Jesosy tena mamiko tena mihoatra noho ny fifankatiavanay ary nitiavanay ianao tena tiako indrindra manaiky zay rehetra tianao malala ny foko ianao mandrakizay Jesosy nitiavanay ianao mandrakizay raha mbola velona koa izahay raha mbola mena fofinaina ihany koa izahay dia anompo anao hosoloko ninony anao zay sitraponao hatraminy farany metsika sy anao hatraminy farany tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloko ninony
Soratsen'Andriamanitra dia atao teka mafy dia mafy itsika. Raha mbola misy mafy izany dia atao viany. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve. Alleluia. Dia samia maka nitoerany avokoa sika rehetra. Dia mbola mafisiko amintsika hatrany hatrany fa miaraka amintsika eto Jesosy. Hoy izy fa na aiza no iangonina ny olona anankiroa na ny olona telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Amen na? Mbola tsy niala tany tokantrano akory ianao dia efa fatany ny etaetanao, fatany ny fanirinao, fatany zavatra tadiavinao amin'Andriamanitra. Ka amin'ity androandroany ity amampanompon'Andriamanitra dia mitsodrano aho. Ho tanteraka aminao aneny ny irinao, ho tanteraka aminao aneny tadiavinao. Ary raha hitady an'Andriamanitra tokoa ny atondenao eto, ahita ny heriny ianao. Asiteka mafy be ho an'Andriamanitra ihany. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve. Alleluia. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery hatrany hatrany. Andao sika iroso amin'ny fitondrana ny fanatitra amin'ity maraina ity. Zao ny teniko aminareo atao zava-dehibe ny mitondra fanatitra ho an'Andriamanitra. Tsy fombafomba mpiangonana kristianina ny volena taty aoriana akory zany, fa efa fiainana hatramin'ny ela, hatramin'ny taloha, ary natao iainana manaka ankehitriny. Ahoana hoy ny tompon'Andriamanitra tsy toa? Aoka tsisy eo foana tsy hitondra fanatitra eo anatreny Jehovah ianareo. Ary fanampizany dia azadina ny manokana hatrany hatrany ny ampafolony izay nitahin'Andriamanitra anao. Amen. Mampahery be ny misaintsaina ny tenin'Andriamanitra hoe raha mitondra ny ampahafolo-karena antsika isika, ampafolony izay nitahin'Andriamanitra anao. Ahoana ho ny Baiboly? Ahoana ho izy? Hosokafako anareo varavaran'ny lanitra. Tsy tenin'ny olombelona zany fa tenin'ny Baiboly. Dia ho tahiko anareo amin'ny fitahiana tena lehibe tokoa. Amen. Efa te hitantsika Andriamanitra. Inona ny teniko taminareo terem-boalohany? Miankina aminao. Raha mino azy ianao, raha matoky azy ianao, vonina katony teniny ianao, vonina andeha arak'izay nolazaina ianao, dia ianao mihitsy no ilay olona, lehilahy na vehivavy ho tahina amin'ity androandroany ity. Amen. Ary raha sanatria ka ohatrany hoe tsy mbola tonga ihany ny fitahiana, aza mba mora kivy, aza mora miraviravin-tanana. Fa Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasana arak'izay eritreritry ny sasany, fa tena mamindra fo izy, fa ny azo antoka marina miteny nalaoko ny vavany ny tompandriamanitra. Ka dia andaontsika iroso hitondra ny fanatitra androany. Mandroso ety anoloana moa tsika izay hitondra ny ampahafolo-karena izay efa nitahin'Andriamanitra antsika. Azadiny ihany koa nefa fa misy boaty eto anoloana etsika manona ny émission-tsika na amin'ny radio na amin'ny télé, atao avy amin'ny fona taolo zany rehetrarehetra zany. Aza atao hoe voatery tsy maintsy Andriamanitra tsy mitaky olona mba hoe terena tahaka izany, fa ny vokatry ny finoanao no tadiavin'Andriamanitra aminao. Rehefa avy eo tatazana eny toerana ny fanatitra fanaontsika mazatra. Mbola anao hira anankiray isika ao anatin'izany rehetra izany. Afaka mandroso avy hatrany isika rehetra. Ketona sheana oriran tretisa itunjani fanatitra fisaurana famedrika indrindrana ni andray ni dera fulinaitra mandrakizay. Etwana sheana orirar
Fisoratsen'Andriamanitra satria afaka nitondra ny fanatitsika teo a dia andao hiteka ho an'ny tomposika. Raha ho an'Andriamanitra no heritretsika zay teka zay dia hoy aho tsy ampy zay fa ataovy tena mirefitrefitra. Amen. Mahafinaritra be ny heriavana ny manompo ny tompo hoe io teka ataontsika io tsy hoe fombafombantsika RHEFI akory izy io fa ny baiboly ao amin'ny salamo zao dia mampianatra hoe mity hafa tanana ianareo olo-masina. Zany hoe ny olon'Andriamanitra tahaka antsika zao zany a dia tao amin'ny baiboly rehefa manompo an'Andriamanitra rehefa midera azy ampiasa tanana ampiasa tehaka. Ankoatran'izany manentana mihitsy ny baiboly hoe mba hidera azy amin'ny zava-maneno amin'ny karazana. Dia zay mahatonga antsika mampiasa an'izao fitaovana arak'izao hitantsika maso zao entina ho fanompoana an'Andriamanitra. Tsy haingotraingitra akory fa tena hoe natao hanompoana an'Andriamanitra satria zany no voasoratra ao anatin'ny baiboly. Efa tsakana tamin'ny maty teo moa ny tompontsika velona izy rariny raha ohatra ka arahana faliana tehaka horakoraka ny fanompoana an'Andriamanitra ka dia andao ary tehaka horakoraka tsika rehetra. Alleluia. Amin'izao fotoana izao tsika dia iroso indray andre ny tenin'Andriamanitra ka ny mpanompon'Andriamanitra pasteuratsika madama pasteuratsika avy ao
fiangonana manjakandriana no hitodra ten'Andriamanitra amintsika eto androany retsika amin'ny tefatanana izy reto tarika reto kosa akatoerana avy hatrany to. Tao mafy any terra. Alléluia. Alléluia. Dia ampitiavana be tompoko nitsoroana eto androany misaotra an'Andriamanitra lehibe mbola afaka notahiny afaka izarany teniny androany makasitraka ny ray aman-dreny pasteur Adolphe Ambivady mamea izao fotoana izao afaka izarany afatr'Andriamanitra. Miarabanao ihany koa izay manaraka any amin'ny tambazotra inoko fa ho tahin'Andriamanitra be ianao satria ilay loharan'ny fitahiana sy ny fahasoavana no eto amin'izao toerana izao. Inoko fa ampiasa ihany koa izy ampiteny ahy izy androany. Mino an'izany ve ianao? Zay miny dia andray androany. Zay miny dia andray androany. Amen. Alléluia. Andehantsika amaky tenin'Andriamanitra dia rehefa voavaky ilay izy dia hivavaka isika ao amin'ny filazantsarany Matio 7:20. Matio 7:20 no andeha ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Vakitsika rahantsika mamaky Matio 7:20. Afaka mijery ny écran tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Amen. Andeha hivavaka tsika tompoko. Raha eo misaotra anao no fahasoavanao, no fitantananao, iain'ny teninao indray izay androany. Fanahy masonao, ianao mampiteny androany, miaraka miketo amin'ity androany ity. Ilay Andriamanitra ny impossible ny Andriamanitra ay. Andriamanitra mahery ny Andriamanitra ay. Hiteny aminay androany. Misaotra fanahy masonao fa miaraka miketo ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Alléluia. Ny tenin'Andriamanitra ry havana milaza fa tsy hain'ny olona izany. Isika rehetra manatrika eto dia olona avokoa. Ka tsy izany ve? Mino fa tsisy hoe tsy olona fa olona daholo tsika. Asotehaka ry olona. Alléluia. Alléluia. Dia amin'ny maha olona tsika ry havana dia izao voafetra isika. Misy ny zavatra tsy vitatsika. Sa tsy izany ve? Sa ve manaiky tsika fa vitatsika daholo ny zavatra rehetra? Misy ny zavatra tena tsy vitatsika. Marina sa tsy marina izany. Ny manova ny fotsika zao haitsika ve zany? Ny manova ny fo ny akonantsika haitsika ve zany? Petsaka listra raha ataontsika ry havana hoe petsaka zavatra tsy hain'ny olona fa fetra ihany ny olombelona ry havana. Fa ny mampahery be dia zao hoe tsy hain'ny olona le izy fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Amen. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Maninona hoe? Alao tenena mafy ma hoe niretsika rehetra ao anatsika ao. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Averintsika fandroany tompoko. Ny zavatra tenenina mantsy mifantoka tsara ao anatintsika ao. Izay mahatonga antsika ataontsika ao anaty fonoteny hoe tsy mahazo miteniteny foana mihitsiny. Fa izay teneniko, izay teneninao dia manaiky an'izany ao anatintsika mikomandy zavatra maro eo amin'ny fiainantsika dia tsy mahazo miteniteny foana mihitsy tsika. Eto tenin'Andriamanitra milaza hoe hain'Andriamanitra. Ninona hoy ny hain'Andriamanitra? Ninona hoe? Ninona hoe? Ninona hoe? Ninona hoe? Ny zavatra rehetra. Amen. Ny Andriamanitra ivavahantsika zany. Ny Andriamanitra aliantsika eto zany androany. Dia Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Ohatry ny amainina malemilemy efa zatra ve sofinao? Efa zatra ve sofintsika mahaino an'izany hoe mahay zavatra rehetra. Na ny saka raha ataon'Andriamanitra manatody mivita n'izany. Manatody ve saka? Ino nataon'ny saka? Miteraka ny saka. Fa hain'Andriamanitra mampanatody ny saka. Zava-mahagaga
Ny Jeremia 2:7 milaza an'izany. Jeremia 2:7 manao hoe indro zao Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa na ampanatody ny sakary hain'Andriamanitra mahay zava-mahagaga Andriamanitra. Amen. Halleluja. Hitantsika indraindray ny olona dia miteny hoe ny devolo ny mahay. Za ty ampaherantsika hoe okizay le fitenenana hoe tsy tery lalana ny devoly hienjany ty fa raha misy ny enjana Andriamanitra no enjana ry havana. Andriamanitra ny tena enjana. Halleluja. Amen. Amen. Zao mila tsy afaka eo am-bavantsika, tokony tsy ataontsika afaka eo am-bava mihitsy zany hoe ny Andriamanitra ny enjana. Tsy hoe misondrotra ny zavatra ny ivelany any dia hoe enjany ty misondrotra indray reto vidin'entana ngatsy tatara enjany ty fa zao fa ny tokony eo am-bavako sy eo am-bavanao dia hoe ny Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Ny Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Raha azonao atao tompoko dia manasanao hitsangana. Andray zavatra ny aliantsika eto androany. Andray ianao androany. Tsy alamaina ianao androany. Dia hiteny ianao manao hoe ny Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Avereno ihany. Averintsika ihany. Amen. Latiaka ho an'ilay mahay zavatra rehetra isika. Amen. Halleluja. Afaka mipetraka tsika tompoko. Tsika mantsy tsy hoe ifampijerijery dia hoe mahafinaritra fotsiny dia iorakoraka. Fa tena nandray zavatra tsika hoe androany nandray zavatra hoentiko rapitso ravaka pitso anovany tantaram-piainako manaraka ny fotoana, manaraka ny fandaharana ianao ato anatin'izao fotoam-bavaka izao, ato anatin'izao fiangonana izao. Tonga eto ianao tsy ho jerijeren'Andriamanitra fotsiny fa le Dieu de l'impossible, le Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Izany no Andriamanitra eto ry havana. Izany miasa amin'ny fiainanao. Miomana amin'izao sekondy izao fa anao zava-mahagaga amin'ny fiainanao Andriamanitra. Anao zava-mahagaga amin'ny fiainanao Andriamanitra. Misy fahakakana eto androany. 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 Amen. Sabako fa eo amin'ny 5:30 isan-jato zao nefa nandray fahakakana. Satria nisy tena tafatsangana mihitsy. Eto anie manao izay andraisany mandrombaka angeny atao eto tsy fampijerijery ahoana izany paozinao zany. Tsy mitondra na inona zany. Fa hoe ahoana ny andraisako ny anjarako androany. Tsy manaiky aho androany. Tenena akaikinao hoe tsy manaiky aho androany. Amen. Halleluja. Manoloana ndreo tsangan-javatra. Atriantsika amin'izao fotoana izao. Azadino tsy hoe rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy tsika dia tsy misy ny tafiotra, tsy misy ny olana. Zany indraindray ny mahadiso hevitra ny olona hoe tsy azoko. Tena ohatrany tsy azoko ry zareo. Saingy izy efa nanolo tena ho an'Andriamanitra tamin'iny aloha narary dia sitrana. Nandeha ny fotoana. Ohatra mbola manan'olana indray tsy azoko hoe za ve le manompo an'Andriamanitra. Matoa Jesosy ny tantara sy nampianatra fanoharana any amin'ny filazantsara ny Mateo 7. Rehefa niteny izy hoe ho avo izy ny olona manatsaina ozy izy dia manorina ny trano eo ambony vato lampy. Izay mandreza ny teniko izany ka makatoa azy. Dia hoarina amin'ny lehilahy manatsaina manorina ny trano eo ambony vato lampy izy. Ka rehefa tonga ozy izy fofofo ny rivotra. Isy ny rika, ny ranon'orana. Izany dia midika hoe raha mbola eto amin'ity tany ity zasy ianao. Tsy maintsy fofofo ny rivotra. Tsy maintsy isy ny rika. Tsy maintsy ho avy ny ranon'orana raha mbola eto amin'ity tany ity. Fa izao ry havana mampahery be ny olona manana an'Andriamanitra, le Andriamanitra ny impossible, le Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Izy dia hiaraka amin'ny aramany olany, tsy mandeha irery izy. Amen. Aza mieritreritra hoe dia ohatra ho faty antoka ve zany le mivavaka fa ohatra misetra ohatra ny olona tsy mivavaka. Non et non. Tsy mitovy mandrakizay. Maninona hoe tsy mitovy mandrakizay.
tsindriko androany tsy mitovy mandrakizay toy zay anao hoe kahoany e zany efa tena mivavaka e zany efa matena mba manao zay azoko atao e nefa ohatry mbola misy zavatra tena ohatry hoe manahirana ny saiko eo amin'ny fiainako zao aloha zavatra ampaherezina antsika ry havana ireny olana ireny marina fa na eo ary ny asana devoly izay mampahery be ngefa le devoly ngefa namanao ny ataony ary Andriamanitra name moyen name fahafahana name fahaizana antsika hoe ahoana ny entin'andresena azy satria dia jerena fotsiny ty devoly ty fa zao e zao ny ataony devoliko ho aiza moa zay fa Andriamanitra name antsika ry havana fahefana araka ny marika 16:17 fa raha mino an Jesosy raha mino an Jesosy ianao dia nomeny fahefantsika andresy azy andresy azy andresy azy ny amina karazana devoly asana masina mety mbola mahazo amin'ny fiainantsika ry havana dia tsy hoe navelan'Andriamanitra isedrasedra n'izany fotsiny tsika fa nomen'Andriamanitra tsika ny moyen ahafahana hivoahana amin'izany fa ny tsy mampitovy amintsika dia zao ao ny mampiasa dia ao ny tsy mampiasa ao mitazam-potsiny hoe dia miseny fotsiny hoe dada nytika hatramin'izay nainako tena mbo mariny mbola tsy ohatry zao mbola tsisy problème ohatry zao fa Andriamanitra tsy niteny antsika hoe jereo fotsiny io fa Andriamanitra manoro hoe raha zao no mitranga ity atao raha izao no mitranga ity atao fa isika mila miaino tsara ary mila mipratika mila miaplike zay lazain'Andriamanitra ho tanterahantsika ataovy amen amen alleluia alleluia le Andriamanitra eto Androndrakely lay Andriamanitra ao ry hava-malala Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra averiko any Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra tsy ampy loatra zany teny zany izarako azy fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ry havana mahay ny zavatra rehetra amin'izao ora hitenenako zao maro zavatra mety totaonao amin'ny fiainantsika ao izany nampiazakazaka antsika fa averiko le fanambarana kely teo hoe mikasika ny olana marina ao fa eo ny asan'ny devoly fa misy koa olana mety hoe hitana hoe fa maninona raha mbola mandalo an'ity satria ireny olana ireny dia hoentin'Andriamanitra ry havana hahatonga antsika anana fahatsapana fiarahana amin'Andriamanitra tsy hoe miaraka amin'Andriamanitra dia mahaino zany teko zany dia amenina tokoa mba dada amin'izany fitantarany azy zany fa tsy hoe haeno fotsiny ianao fa tena atsapy ianao hoe tena marina tena olana be nge inenako iny fa tena oreto dada n'izany fa tena mivaly izy halleluja hanananao fahatsapana hanananao fahatsapana hanananao fahatsapana noho izany aza mieritreritra hoe fa maninona mbola mandalo olona zange efa memandroso e nyantso mpanompon'Andriamanitra androso anao dingana iroso ampiandraikitra sy ny sisa ataoko ihany zay azo atao mbola misy ny olana ry hafanao ahoana moa ny afantaranao fa Dieu de l'impossible izy n'Andriamanitra mahay zavatra rehetra izy raha ohatra ka tsy manatsapa n'izany ianao raha ohatra tsy manandalo teo amin'ny fiainanao zany dia toy ny hoe tantara rehetra amin'ny boky hoe dia tantarany Napoléon ohatry zany fahafantaranao n'Andriamanitra dia mitantara ny olona dia mihaino koa ianao hoe dadany zany nataon'Andriamanitra ary ahoana mba tsapanao inona mba voarainao dia tena resy lahatra ve ianao aizy teo amin'ny faritra teo amin'ny fiainanao inona party teo amin'ny fiainanao natsapanao fa Andriamanitra ny fahagagana izy Dieu de l'impossible Andriamanitra ny impossible zay impossible rehetra eo amin'ny fiainanao androany ovan'Andriamanitra ovan'Andriamanitra ny impossible rehetra ovan'Andriamanitra ovan'Andriamanitra amen alleluia hitatsika ny médecine ny science dia misy fetrany izay voasoratra tsy hain'ny olona zany misy fetra io science io misy fetra amin'ny fahaizan'ny olombelona ny teny izy hoe tsisy hevitra tsony aminao tsy ho sitrana tsony ianao fa misy version hafa androany version le Dieu de l'impossible le Andriamanitra mahay zavatra rehetra tout est possible andao jerentsika Luka 12:7 alleluia metanetana amin'ny foko izaran'izany satria tsy resaka izany fa tena marina tsy anganongano sy fampaherezana fa tena marina mitranga amiko zao dia zao sy aminao ataovy amen mitranga amiko zao dia zao sy aminao alleluia Luka 18:27 mbola izany ny lazainy fa hoy Jesosy izay zavatra tsy hain'ny olona dia ahoana tompoko amen alleluia
Amafisitsika eo marika 10 zany, marika 10 27. Mbola milaza an'izany ihany. Marika 10 27. Marika 10 27. Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe raha amin'ny olona te zavatra tsy hainy zany. Fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra. Fa ny zavatra rehetra. Dia toy izy. Fa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra. Teneny hoe sady manao fety kely hoe zavatra rehetra. Ty hain'Andriamanitra. Sady manao masika kely manao le hain'Andriamanitra, ty hain'Andriamanitra. Zavatra keza be zany. Ny zavatra rehetra. Ty hain'Andriamanitra. Amen. Amen. Atao manaiky an'izany mihitsy ny ao anatintsika rehetra ao. Fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Tsy vavolombelona. Nisy lehilahy anankiray ampianao fiangonantsika eo Manjakandriana. Nahazo taratasy tany amin'ny dokotera izy tsy niteraka izy mivady nandritra ny taona maromaro teo 2 taona izy ny vita mariazy tao fiangonantsika dia tsy niteraka izy. Dia nataony daholo fikarakarana rehetrarehetra dia niantso anahy le ranadà dia tomany izy toy hoe za pastera tsy asa. Fa maninona hoa? Ka inona moa ny asako hoe? Za tsy teraka. Dia hoy za hoe inona? Maninona? Ka zany ozy izy e. Ay, andraso aloha aroa, andraso aloha. Mila miona kely tsika senao. Ka za kivy ako, za tsy asako. Inona moa zany ny asako? Za zany tsy teraka. Misy taratasy ny ato efa nataonay daholo ny analizy. Ny analizy na rehetrarehetra dia tokony atao amin'izany dia efa nataonay. Fa dia izao valiny hoe tsy afaka hiteraka ianao rangahy. Kivy aho ozy izy. Dia ozy amantsy anazy hoe izy no milaza an'izany. Fa za androany milaza vaovao aminao. Fa tsy marina io. Tsy marina io. Alleluia. Natsoko izy dia niresahako. Hitanao tsy marina io. Izy milaza an'izany. Ianao manana an'Andriamanitra. Anao henotsika indray version an'Andriamanitra. Anao mba henotsika indray izay lazain'Andriamanitra. Ny olana dia izao. Lozantsika meno ato seroa. Hitanao ny diabeta tsy ho sitrana tsony. Dina koa. Ny olona ohatran'izao dia ohatra inona koa. Dia zany no hinotsika riavana dia hita izay tsika ny tenantsika hoe tena ohatra ny marina. Raha vao akseptenao zany dia manindry ianao. Mitominina anao. Fa rehefa manaiky izay lazain'Andriamanitra ianao. Io tenin'Andriamanitra ohatra ny hafahafa satria maninona? Lazain'ny tenin'Andriamanitra riavana fa ny zavatra tsy hain'olona dia hain'Andriamanitra. Raha ny siantifika, raha ny siansa dia hoe raha io zava-misy trangan-javatra io dia tena hoe tsy azo inona tsony io. Kanefa Andriamanitra laza, voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa ny Isaia 53 milaza zao ny 14 fa efa nentin'i Jesosy ny aretina. Efa nokapohana Jesosy tondra ny aretintsika. Oviana moa zany. Amin'ny 2004 moa zany Jesosy nokapohana. Roviana manontany antsika. Roviana Jesosy nokapohana. Mba ome daty précise hoe za. Ha? Oviana? Oviana? Ato efa misy mahahay ato sa efa vita fa ny sasany rehetra mihaino hoe tantara hono. Inona ary zany lazainy vehivavy izany? Oviana Jesosy nokapohana? Na ina ianao na tsy ina ianao. Efa nazera tao amin'ny lamosiny Jesosy daholo na ny Covid na ny diabeta na inona. C'est ça qui le sait. Ahita, impossible lasa possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Tous ianao hoe aza mi-exagérer pastera. Dokotera ngejereo hoe zany jereo ny ordonnance. Zay koa mba manana ordonnance. Ordonnance ao amin'ny livre Isaia décret 53 andiny 4. Iza manana zany, sakala se manana zany. Iza manana zany, iza manana zany.
zany, iza manaky azany. Dieu de l'impossible. Raisinao zany, tonga avy aminao zany raha mino ianao. Tonga avy aminao zany raha mino ianao. Sao dia misy aretina mipitika ao. Tonga dia resatra mifakany. Raha malay mitokotra mitsangana raga. Alléluia. Amen. Andriamanitra ny impossible. Zany ny Andriamanitra hoe. Zany ny Andriamanitsika e. Andriamanitra ny impossible wa. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Dia ozy izy natoky sofanino izy tsikitsiky amin'izay dia hoy dia pastera izay mihitsy dia mba mitsikitsiky amin'izay fa aza manoatra ny io nody amin'izay izy nody izy afaka fotoana foy a dia ozy ny teniny be voko matama alleluia amen 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 asakasaka izay mbola tsy ino ny Dieu de l'impossible io. Ozy angamby ianao hoe trosako zao amin'ny taonina. Ny volako zao za zao débiteur nananan'olo trosa tsy misy mihitsy ny antenaina. Tsy hainao zany satria olona ianao. Fa zao hoe hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mahay Andriamanitra e. Mahay n'Andriamanitra e. Mahay izy hoa e. Tenena akaikinao sady misesy tao hoe mahay izy. Mahay n'Andriamanitra e. Mahay n'Andriamanitra e. Mahay n'Andriamanitra e. Alefa ihany, mahay n'Andriamanitra e. Esory amin'izay ireo alika manamaizina ny fonao. Raha nalay alikivy ianao, tokony efa hiala daholo zany hoe mahay n'Andriamanitra e. Mahay n'Andriamanitra e. Mahay n'Andriamanitra e. Tsy anganongano zany. Ity 2022 ty ahitanao an'izany. Andraisanao an'izany. Andraisanao an'izany. Andraisanao an'izany. Impossible ny hoe dimampolo ny aposinao nefa ianao ravaka pitsy tonga any Amerika e. Mahagaga angesany e. Mahagaga angesany e. Aza lazana mijery ny eo an-tanana. Aza lazana mijery ny zava-misy e. Fa jerevy le Dieu de l'impossible. Mahay zavatra rehetra e. Amen. Alléluia. Alléluia. Fa nandalo aty kely izy aloha rehefa tany amin'ny firifiry volana tany kibony madama io dia ilay madama indray ny antso anahy tadidiko mihitsy tamin'izay fotoan'izay hoe maty ry pasteur Gaby dia za any ary akarobato dia miantso ilay olona tomambe ilay madama miantso anahy fa maninona ho azy e toy pasteur matony zazakely atao anaty kiboko matony ozy maty efa mena fanafody ato fa rapitso tsy maintsy avokoly izy fa aloha anaty kibo efa masiso maimbo kivy izay pasteur efa tsy mora nazo an'ity ray ity non tsy maty hoa tsy maty zany vavaka anao amin'ity telefôny ity hoa dia zao tsy ilaina mandeha any ianao tao curtage zany tsy mandeha any ianao ajalondra fanafody ireo tsy mihinana en tompoko tsy mihinana ozy fa hivavaka ao anao vavaka ho azy tsy hoe nge zany nenjana be fa le Andriamanitra nenjana. Alléluia. Vavaka ao. Izy amin'io efa mivoaka raha masiso tena efa hoe maimbo be tena tory izy dia maraina amin'izay ny andro tsy aritrako satria tsy ny antso izay koa no mba olana kely amintsika rehefa potritsika dia fantaritsika hoe Jesosy io pastero fa rehefa mety amin'izay ny atao alleluia ao hatrany rery ao fotsiny ry havana tsy mety zany izay no mahatonga antsika tsy maintsy tratrany coup de la vie matetika voadodona amin'ny fiainana satria misy zavatra tsy mahatonga saina antsika ao. Misy zao ny olona saika hodidina tany ampita andoha 20 millions tonga eto izy zao androany zao tsika hanao fety fa anniversaire an'izy mivady ray aman-dreny ataovy rahetsy ve nefa 20 millions saika alefa anao tany an-dafy mba dinidiny io zany e azagaga raha misy zavatra hafahafa indray mitranga satria izy Andriamanitra hoe tena tsy mety tonga saina ohatra tsy mety tonga saina hoe avy ity ampiko ange zavatra rehetrarehetra io e raha ohatra ianao misy zavatra mba hanananao aoko fantatrao fa Andriamanitra ny fiaviany zany lazainy Jakob
aza mety ho fitahany ianao fa tsy hoe efa vainy anankiray dia nandeha dia nahazo ataovy amaina eny aloha nahazo ataovy amaina eny nahazo dia ohatra ny tady ho varim-barina amin'izay fa maninona tsy tonga vavaka zay zany a le tranona eriananina mila amboarina fa maninona amin'ny andro famponana anamboarana an'izany teo aloha tsy netiny natao amin'ny valo ny fidirana etona amin'ny enina na amin'ny 5 sasany efa miazakazaka fa rehefa metimety amin'izay ny atao miretareta ohatra ny sarety ahoany efa mety ny atao niditra teo ianao ohatra niny amin'izao ianao efa mbabotabota ohatra ana alleloia dia ahoana ny tokony ataonao zao izay mpanompon'Andriamanitra mpanompony izy hoe zay efa tsara mpiantoka izay amen fa atovy zany mba tsy ahitanao loza atovy zany mba hiantso fitahiana ao amin'ny fiainanao ianao zay matsapa hoe sage ao anatin'ny olana be tsy manana na inona tianao ve le Andriamanitra mahay zavatra rehetra aso eo amin'ny fiainanao raha ny tantarangery havana dia izao hoe io Andriamanitra io raha tianao aso eo izay tapany farany dia hijanona hoe ahoana ny atonga an'Andriamanitra tena aso eo amin'ny fiainako ho valiko izay rehefa aveo fa tadidio tsara fa betsaka ireo zavatra izay teo amin'ny fiainantsika ry havana tena nahavery hevitra antsika ary sasany rehefa tady mofo mihitsy hoe tsy azoko mihitsy reto le fiainako tsy haiko hoe aiza nitondrako ty fiainako ty tato amin'Andriamanitra zany vavaka niantso mpanompon'Andriamanitra na teny raim-bava azonao tito anaty toroteny tena nova ny tantaram-piainanao Andriamanitra niasa tao anatin'izany aoka tsy ho adinonao zany amen ka tsy hoe io moa zany rehefa manao zava-dehibe non raha zany moa nataon'Andriamanitra rehefa maniolo anao hoe io moa zany dia tsy ho vaako tanteraka ny olona fa rehefa mba nanao a zava-dehibe dia mivahavaako fa tany tao dia mety fe zany hitantsika io vehivavy io a joroko vavolombelona tsy nakany amin'le rasazy tsony izy tsy nakany amin'ny hôpitaly moa zany fa efa elaela kely izy vao nandeha tany dia natao échographie izy dia ozy amatsy anazy mandany ianao a tsy makao amin'le hôpitaly nandehananao fa hafa indray aleha dia teny fotsiny ozy hoe tsy misy ninina ary tena tsy hoe ohatra fa tena tsy misy amen dia zao tenenina hoe anao écho tompoko tena anao écho izy zany dia miandry hoe ahoana dia manao ahoana tompoko salama tsara madamo ny zazakelinao alleluia amen alleluia tena tsara Andriamanitra iza moa za dia iza moa ianao kanefa nalain'Andriamanitra mba hanehoany zany fahatsarany zany mba hanehoany zany fahalebiazany zany amen asehony aminao ne zany asehony aminao ne zany amen asehony amintsika ne zany fantaniana ary dia hoe ahoana ary ny tonga an'Andriamanitra ampiseho an'le mahizy anazy male Andriamanitra ny impossible azy eo amin'ny fiainako minao fa tena mangetahety ianao voalohany aloha dia ianao aloha isiza aloha isika dia mila tena babo fa izany izy manina hoe raha ohatsika mbola mieritreritra hoe dia tena mba hoainy ve zany tsy haiko tena mba hoainy ve zany tsy tsapatsapaina ohatra zany fa araka ny Hébreu 6 hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsisy azon'Andriamanitra tao na dia Andriamanitra grand sy mahery sy mahagaga ary raha mbola mieritreritra ianao hoe efa vavaka aloha reto fa tsy haiko aloha fa tena enjana beka le problème mba hiva ihany ve zany sasandray mieritreritra hoe mbo hiova ihany ve hivadiko iny tsy hainao manova azy fa ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra halleluia miomana andray an'izany fa olan'izany ianao aoka hiomana ny fonao aoka hiomana ny fananao tsy hainao ny manova ny fiainanao tsy hainao ny manova ny fonao tsy hainao manova ny tempony zanakao tsy hainao manova ny tempony vadinao ozy ianao hoe tena hovaiko angamba ty vadiko ty azo hovaina alleluia efa tsy zakako nge hovaiko marina non mampahery anao hoe oka aloha fa le Andriamanitsika Andriamanitra mahay zavatra rehetra normal be raha tsy vitantsika li satria olona ngetsika fa izy mahavita mila babo zasy ianao fa vitan'Andriamanitra zany amen mila babo
zasy ianao fa vitan'Andriamanitra zany. Amen. Nisy vehivavy anankiray zay pino anankiray kojoroko vavolombelona nandorany zazakeliny. Dia za moa matetika rehefa larobia dia mifady hianao am-piangonana dia batainy avany. Paster, azafady, ianao mandohalika dalaiko. Dia ahoana ho dia niarina. Paster, mandora be io zazakely io. Za koa raha mbo angorovitsika hoe mandorany zazakely. Jesosy ataony ty zazakely ty. Dia ozy izy, za paster mino zao daholo nataony anadahako raha maty io mamay ianao. Ndany io eto atsy amin'ny hôpitaly satria ny hôpitaly tsy lavitra amin'ny fiangonana. Dia ozy izy, za tsy ho any amin'ny hôpitaly paster. Za no tenenena fa zao ivavao ty zazy ty dia ody hafa sitrany io. Za ndray ve niteny hoe sy hôpitaly any raha vavy. Fa izy rehefa tena matoko be fa ivavako le zazakely dia sitrana fa tsy mila dokotera tsy mila hôpitaly. Oza hoe lehibe ny finoanao raha vehivavy any anatin'ny foko any manam-pinoany ty vehivavy ty fa niakatra koa ny anahy niakatra koa ny anahy. Doza hoe ndao aza fa sitrany io naran'i Jesosy dia vavako. Io vehivavy io manasa lambanay izy. Pinao am-piangonana fa izy pikarama manasa lamba reny dia manasa lambanay. Dia tonga amin'izay izy tany hatrany efa tsy androko mihitsy nahita anazy. Tena nahoana zazakely sitrany raha fotsy izy. Alleluia. Doza hoe zay foana no mihaino an'izao lasain'ny olona izao. Zay foana mitsahiny ny filazantsara. Miexagere nge filazantsara. Tena ohatrany hoe aiza kosa dia zany ve eny tompoko. Zany ny filazantsara. Miexagere nokapohana Jesosy tony areretinao. Ianao zany mila manaiky fotsiny ka mararina izany tsisy aho. Ahoana tsy azoko. Zany ny filazantsara. Zay sahinao an'izany. Amen. Fa efa nkapohana Jesosy tony areretina. Tahaka le teo amin'ny aviavy. Re miteny Jesosy hoe tsisy voa avy aminao tsony tsy tonga angely izy dia hoe to dia nenjera ve le aviavy. Neraka tamin'izay teny Jesosy hoe aza misy voa avy aminao tsony. Zany matsiny antsika hoe ka tsy hitako inge inona zany zao ny manifestation hitako eto ohatra mbola votoke. Fa rehefa miteny zay Andriamanitra ka teneninao efa misy réaction anatin'io azy io. Efa misy ao gaga mpianatra hoe ary tao tsy izy voa maina tanteraka hatrany afaka fa teo am-pitenenana mbola tsy maina. Ianao raha miteny zany azavadika mihitsy aloha raha miteny io hoe asio opération ihany io ay mba ino ihany eny tsy hoe manota aloha zay manao opération tsy hoe mamelo mafy an'izany fa zay finoany tsirairay avy io. Amen. Fa ny tsirairay afaka misakroche afaka mamikitra amin'Andriamanitra. Le Andriamanitra n'est possible. Le Andriamanitra n'est possible. Le Andriamanitra n'est possible. Afaka nahita zany afaka hita zany ianao raha intsika le Andriamanitra n'est possible. Oh, mila mino isika. Mila babo isika. Afaka miteny venao hoe za babo fa mahay fagagana ny Andriamanitra. Wow, za babo fa mahay fagagana ny Andriamanitra. Alefa sy votapitra ny torotengo. Dia miangavy ianao tsy eto fotsiny hiteny an'izany. Eto tsy hoe tsy hiteny an'izany fa ny tena hitenenana an'izany le miala eto. Vao miditra varavana dia mahita le olona Jesosy ao. Dia iaho amin'izay ianao miteny hoe ny babo arangafa ny Andriamanitra ny Andriamanitra n'est possible. Amen. Mbola afaka hitan'izany ve za? Mbola afaka hitan'izany ve ianao? Ataovy amen na ry havana. Halleluja. Dia izao faharoa. Raha te hitan'izany mila babo araka ny Hébreo. Faharoa dia araka ny Luka 7:20 amin'ny Zakaiosy aza mipetrapetraka fotsiny fa manatona mikatsaha. Fa tsy hoe izy moa dia Andriamanitra magaga. Andrasako eto izy. Andrasao. Fa mila mitady. Amen. Mila mitady. Maninona hoe tompoko? Zakaiosy nandray tanàrana ny teny le rangahy dia rangahy matevika io. Efa tsy ovatsony rangahy io araka le marika toko 10 laza mbo am-panan-karena ma tsy hitatarivo fa tsy mivakiako. Hoe dia ahoana ao izy andray zany niditra fajakalanitra satria izy Jesosy hoe sarotsarotra ho an'ny mpanan-karena. Toy izay hoe mpanan-karena tsy ovatsony rangahy ty efa tsy ovatsony fa hainy Jesosy nanovany Zakaiosy
rehefa tonga teo anatrehana izy dia novainy. Maro ireo zavatra eo amin'ny fiainantsika. Azakivy hoe za zao tena efa mpivavaka fa mbola be fahotana. Zao ny teneniko anao, raha hiazakazaka ianao, andeha ianao, anatona ny tompo ianao, anaiko afahan'ny tompo ianao, tsy maintsy afaka ianao. Amen. Tsy maintsy afaka ianao. Farany dia zao, ataoko bebe ambavy ty toroteny ty. Alleluia. Alleluia. Ahoana na tonga antsika andraisany zava-mahagaga izany. Ity misy famarinana be tokony fantaritsika. Ao am-panjaka voalohany a, toko 7:15 dia naniraka amin'ny mpanompo ny Andriamanitra akany amin'ilay vehivavy anankiray a, izay manano-tena tao Sarefata. Satria nisy fahagagana nitranga tao amin'ny vehivavy io. Vehivavy manitra izy, tsy hainy ry havana ny ampanan-karena azy a. Fa tena rano fiainantsika angamba hoe ohatry ny sarotry inona hoe za zao mbola lasa ampanan-karena. Manitra ny are olona e, hozy angamba ianao. Ahoana ny loko fa mbola lasa ampanan-karena. Tena ohatry ny sarotry rano. Fa izao naniraka amin'ny mpanompo ny Andriamanitra. Amen. Naniraka amin'ny mpanompo ny Andriamanitra. Amen. Naniraka amin'ny mpanompo ny Andriamanitra. Ataovy amen. Dia izao nakany amin'ny vehivavy manano-teny io. Ho avy indray le mpijery film hoe tsy saina rangahy le pastera lehilahy lehibe io dia vehivavy mpitondra tena no idira. Fonany amin'izay teniko izay. Zany ve dia mba tokony ho atao? Fa eritrereto hoe efa tsy sakafo tsory fa anamboarana mofo anankiray ho an'izy izy mianaka sisany tao. Zany hoe tena tao anatin'ny fatrana lalina izy mianakireo. Fa rehefa nanaiky izy, nanaiky ny mpanompon'Andriamanitra izay ny ran'Andriamanitra, nanaiky izay lazay ny mpanompon'Andriamanitra ry havana, dia izao hoe nisy fahagagana be, 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 nisy fahagagana be. Tsy afaka niseho mihitsy ny fahagagana raha tsy nanaiky io vehivavy io. Zao mantsy ny tenin'ny Eli tamin'izany hoe anaovy mofo ahozy izy. Tsy le zanaka aloha ny amena fa ty amiko. Be dia be ny mbola tsy mahatakatra an'izany. Zay tsy ahitany fahagagana. Efa 4 taona izy nanompo an'Andriamanitra, tsisy miova ny situation. Satria tsy mety manaiky izy fa manohatra ny sainy hoe aizako hoe afetsifetsena ny ray izany. Sa viavy karama dia ny ampafolo ny ateriko. Zany vitsotry ny hafahafa e. Andehanao anisoa hitondra saozao ampanompon'Andriamanitra. Fa raha io zavatra io ry havana dia hoe Andriamanitra ke tsy niteny hoe mandana mindrana vola ianao a dia mindrama volany amin'ireo banky madinidinika dia eto ty am-piangonana e. Non, ty vehivavy ty efa tsy nanana intsony e. Fa zay kely nananany manday izay tsy manana zany. Fa izao hoe zay kely nananany ry havana tena ampiasainy mpanova tantaram-piainany dia nomeny mpanompon'Andriamanitra, nanekeny mpanompon'Andriamanitra. Fa izao hoe tsy ritra zany ny koba ry havana, tsy ritra zany ny menaka ry havana, satria nanaiky izy ry havana. Ry havana ianao ny anovany tantaranao. Mahagaga Andriamanitra. Zavatra telo lazaintsika eto: fahagagana, le mpanao fahagagana, le mpandray fahagagana. Tsy hipotra le fahagagana ry havana. Raha tsy eo ny toko anankiray hoe sasy ianao a manaiky a ny fomba fiasan'Andriamanitra andraisana fahagagana. Izay toerana mpanompon'Andriamanitra zao mihitsy tena kompiny matetika. Fa iverinareo moramora mantsy zany hoe mihinana ny vola avy any aminareo raha dinihana. Resaka hoe zany mampatavitavy kely ankala madamy io. Vola anay matavy mihitsy izy. Fa izahay io lehilahy nge tsy fidiny afaka mamaly nge io mpanompon'Andriamanitra Eli io teny hoe Jehova aza manao vazivazy ratsy fa dia lazain'ny olona dala ao amarina. Lehilahy lehibe ohatr'izao dia ho any amin'io vehivavy manano teny io any dia mba ho vaihafa tsy d'accord amin'izany fa vavam-bahoaka amin'izany tena outro e. Fa nanaiky izy satria Andriamanitra ny teny. Izy koa raha zany mba maninona mba manao sorona ny tenany, manao sakrifisy ny tenany. Hanao an'izany hijoro eo amin'izany hiaritra ny vavan'ny olona hoe fa izy ality le niditra tao Eli oa. Iza Eli nga dia inao nataony eo. Alleluia. Rehefa avy eo amin'izay vehivavy io a nanaiky izay lazain'ny mpanompon'Andriamanitra, nanao mofo ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Voky aloha le mpanompon'Andriamanitra, mety tsy voky, mety tsy navoky any Eli avy izy fa dia nohanina aloha. Fa zao vitsy izay dia nipotra amin'izay le fahagagana lehibe.
ny potra amin'izay ny fakakana lehibe. Nisy eo mandriamanitra ny impossible azy. Nisy eo zany. Eritrereto hoe androany bokantrosa ravaka pito lasa papitrosa ya. Oh! Zany ny Andriamanitray. Tapitra. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Sainsainy hoe inona moa zany ny zavatra tokony ataoko raha zany lazain'Andriamanitra izany. Dia tsika hitsangana. Andray ny anjarantsika. Hitsangantsika mpivavahana. Dia teny Baba Fandriamanitra ny impossible ny Andriamanitra. Tsapako zany. Teneno zany androany Tompo. Androany dia mandray an'izany za ty tenako ty. Ao amin'ny tokantranoko zay rehetra fiainako rehetra. Dia hitsanga ao zany. Inoko zany. Inoko zay lazainao. Andriamanitra ny impossible ianao. Tanteraka eo amin'ny fiainanay zany. Androany Jesosy aho. Inoko raha eo. Inoko. Mino androany. Mino zany ao. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Raisiko zany androany. Raisinay zany androany. Andriamanitra ny impossible. Andriamanitra mahagaga. Izany ny Andriamanitra e. Amen. Androany Jesosy aho. Za zay nampitondrainao an'izany. Za mandray voaloha. Mandray ao. Amen. Andriamanitra mahagaga ny Andriamanitra hoe. 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 Oragadaska baraga shababa. Rigedesko radobara shariri. Rigedaska baragara shababa. Resmo baragada bara sabe bara shariribo. Rigediska rabababa. Oragadi bababa ya sababa. Angina isika. Tiako amin'izay ianao hisaotra. Raha manana vady maditra ianao dia teneny misaotra Tompo fa ainao nanova azy. Halleluja. Manan'olana ara-bola ianao dia miteneny misaotra Tompo. Fa za le mpanam-bola be. Raha narary ianao dia miteneny Tompo misaotra fa sitranao. Salama tsara ho alefa miteneny ianao. Tenena fanamanginy akonanao Andriamanitra. Nanao fakakana amin'ny fiainanao Andriamanitra. Okay, sokapavy ianao ilaza an'izany androany. Amen. Amen. Misaotra Tompo fa nanao fakakana tamin'ny fiainanay ianao androany. Raisinay niany sao dia sao. Raisinay sao ankehitriny sao. Andriamanitra présent ianao. Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao. Sao dia sao. Mandray an'izany say. Mandray an'izany say. Mandray an'izany say. Amen. Makasitraka ray. Makasitraka Jesosy. Alleluia. Voninahitra anao rery ihany. Akipio masontsika dia samy manginitsika. Anangatanana izay natsapa fa sitrana. Manangatanana izay matsapa fa sitrana. Amen. Ampitino ny tananao. Manangatana izay resy lahatra fa mivan'ny olana androany. Amen. Ampitino ny tananao. Manangatana izay resy lahatra fanovany ankonany Andriamanitra. Amen. Tongava aminao arak'izay ianao. Tompo anay hitantsika. Mbola teka mafy dia mafan'Andriamanitra ihany isika. Raha mbola misy mahafon'izany dia ataovy ihany. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Alleluia. Zao no nambarako tamin'ny fanombona fotoana. Tonga eto ny Andriamanitsika. Mbola tsy niala tany tokantrano ianao dia efa fantany zavatra tediavinao, zavatra ilainao. Fa raha mino ianao dia ho ataon'izany. Ho ataon'izany. Satria izay ny antony eto mba hamonjy anao, hanasitrana anao, hitay anao, hampiakatra fari-piainanao. Ho tanteraka amin'izay mihitsy zany. Asiteka mafy dia mafy. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Alleluia. Andaonao hira anankiray isika dia orinan'izay dia iroso namana izay tondra fitenenana eto. Mahay zavatra rehetra ny Andriamanitsika. Ndao tsika hifaly eo aminy, ndao tsika mbola mafisitsika hoe tsy misy tsy hainy atao.
Alleluia! Misy mahazo ny toerany tompoko. Alleluia! Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tratry ty andro lehibe androany ity. Andro lehibe ty andron'io ty satria misy antony anankiroa ngeza be. Ny antony iray voalohany dia androany no anaovan'Andriamanitra fahakakany amin'ny fiainanao. Araka ny tondro-teny izay nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo, tsy misy sy ain'Andriamanitra tao, mbola namafisy ny hira ihany koa teo, tsy misy sy ain'Andriamanitra tao, ho ataon'Andriamanitra aminao ane izay rin'ny fonao rehetra. Aleo mbola te hatanana mafy ho an'i Jesosy itsika. Ny antony anankiray faharoa dia androany ilay fotoanan'ny fanomezana, izany hoe ty andron'io ty dia masabary maitokitozy itsika satria dia fety lehibe ny androandroany. Sasy izany ve? Fety lehibe ny androandroany satria hiara-paly amin'reto ray aman-drenitsika reto isika. Raha hiara-paly amin'izy ireo isika dia tahaka ny toroteny izay nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Raha tonga tany Zarefata Eli tao an-tranon'ilay vehivavy izay efa tsy nanany afa-tsy koba kely eran'ny tanalila sy tililo kely tamin'ny tavoara, nefa dia mbola nitenen'ny Eli hoe anaovy mofo ahy io aloha. Androany ihany koa mety izy ianao androany. Mety sy koba kely eran'ny tananila fotsiny eny aminao, mety sy tililo kely amin'ny tavoara fotsiny eny an-tananao, fa efa nanomana ianao nandritra an'izay tapabolana izay. Dia hoentsika izany fanaty izany androany, aoka tsy ho rakitra. Tsy misao dia hieritreritra ianao hoe anaovana mofo an'ny Eli,
vitina mofo topaina zany no entinao mety le mofo natao any eliany mety sy mofo nahavoky azy akory fa saingy noho ny amin'ny fakatoavany ny mpanompon'Andriamanitra noho ny amin'ny fakatoavany ny amin'ireo mpitondra ny afatr'Andriamanitra tahaka an'ireto ray aman-drenitsika reto tena anatanteraka izany izy ka dia anatanteraka izany tsika androany aloha mba sy atao etoleto ny aron'iny rahalahy dia anatanteraka izany tsika anatitra izay efa nomaninao raha mbola misy azony tananao atao raha mbola misy azonao anampiana sy anamboarana izay efa nomaninao sy efa neritreretinao amboara zany androany satria hanao fahakakana aminao Andriamanitra zany angely nilazako anao hoe andro lehibe ty andron'io ty noho ny antony anankiroa efa voalazako izay ny antony anankiroa ka dia iroso avy hatranytsika tarian'ireo protocole mitondra avy anerin'ireo dia mandroso araka ny fandaminana izay ampitsanganan'izy ireo azy itsika dia mandroso aingaikaingana makaty anoloana satria mandeha dia mandeha ny fotoanantsika ao anatin'izany dia anaraka ny dimy rindra izay ataon'ireto tanora retontsika. Afaka mahazo toerana zao. Nisakaizan'Andriamanao ena makitafo ny solution nitondron'Andriamanao banky fohy be nanao livraison niakatra sy mety nandray hoany anjely niakatra sy mety nandray hoany anjely niakatra sy mety nandray hoany anjely nanao livraison nazaiko malinaminao nivoalanitra amizao nivoare olle nivoamny zanakolle amitsika Andriamanitra nivoalanitra nivoamna manao livraison
Mba raha sika te-tanany zany no manofetsika androany Alléluia. Kisoratsika an'Andriamanitra moa izay fotoana nafahatsika nanao ny fanomezana dia ankehitrinsika dia iroso amin'ny fotoan-dehibe izay afahatsika miarahaba ireto ray aman-drenitsika ireto. Dia asaitsika ampanajana izy mivady mba hiakatra ety anoloana. Mandritra ny fotoana hiakaran'izy ireo ety anoloana dia mitsangana isika sady miteha-tanana. Dia tsy asahatritsika ny teha-tanantsika raha tsy efa tafapetraka tanteraka amin'ny toeran'izy ireo.
zany sika fa tsy misy mipetraka dia iangaviana ireo solo tena isam-bondrona mba hiankatretehan'ny loana tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy, fotoan-dehibe loatra ity andron'io ity satria ny antony afaliana rososona ny antsika menakavy. Manana ireto ray aman-drenitsika ireto isika, indrindrandrindra mankalaza ny fisingerenan'ny tatinaterahan'izy ireo dia hiara-paly amin'izy ireo isika. Isany indrindra no maha fotoan-dehibe ny androandroany. Manarak'izay dia miala tsiny ny tenako raha mijoro etỳ anoloana ary mitondra fitenenana eto anatrehanareo. Ianareo ray aman-dreny pasteur Adolphe Mifady, ianareo fiangonana, zoko mahazandry, ray mahazanaka. Miala tsiny ny tenako hiara hitondra teny eto anatrehanareo satria tsy zoko ny fazandrana ary tsy ray ny fazanana. Ny tsy nohony ny fitenenana haragnavo ary ny fondro vato malama. Anefa amin'ny maha kristianina zanak'Andriamanitra antsika dia efa nentin'i Jesosy Kristy teo ambony fijaliana avokoa ny tsiny sy ny fondro rehetra, ka noho izany olona efa afa-tsiny isika. Saingy amin'ny maha zandriny loatra ny tenako dia mangatatala eto anatrehanareo raha hitondra teny eto anatrehanareo ray aman-dreny, raha hitondra teny eto anatrehanareo zoko mahasandry, ianareo vehivavy kitapo nifinofosana. Miala tsiny, miala fondro tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ianareo ray aman-dreny, indreto izahay zanakareo ara-panahy, indrindrandrindra vahoakan'Andriamanitra nankin'Andriamanitra eo an-tananareo mba ho tantananareo. Mijoro eto izahay miarahaba anareo tratry ny fisingarenan'ny datinaterahan. Tsara antitra tompoko lahy, tsara antitra tompoko vavy. Manarak'izany tompoko, ianareo no vato nasondrotry ny tany, trafo nasondrotry ny nofo. Ny fidian'Andriamanitra sy nantoin'Andriamanitra nanankinany izao asa lehibe izao. Izany indrindra no mahatonga anay tsy mahay mangina androany fa mitondra teny firarian-tsoa ho anareo mivady. Hotafian'Andriamanitra faha ela velona ne ianareo. Havita ireo adity manandraikitra izay nankin'ny tompo aminareo ary ilay Andriamanitra izay niantso anareo ane ny mbola hanositra anareo indray amin'ny fanosorana mahery vaika vaovao amin'ny andronareo sisa sy ny tombon'andro mbola omeny anareo dia ho feno ny fitahian'Andriamanitra ianareo, ka izy no loha lalana sy fotolalanaareo amin'ny alainareo rehetra ary omban'Andriamanitra mikery amin'ny famantarana sy ny fahagaganana ianareo. Manoloanareo fiangonana maro dia maro mielopatra manerana izao tontolo izao nankinina aminareo dia izy no hanolo-saina taradalana avy any aminy. Indrindrandrindra dia ilay sandry ny mahery ene no hiarovany ianareo, ka hoarovany amin'ny asoparan'ny fahavalo sy ny loza, hoarovany amin'ny areti-mandringana ary dia izy indrindra no hanamarana ny teniny fa hotahinana ianareo raha miditra, hotahina raha mivoaka, hotahina eny an-tsaha, hotahina eny an-tanàna. Manarak'izany koa tompoko, ny teny mety mandalo, saingy kosa ilay filamatra ny ampianarin'ny Kristy dia mitoetra ary hitoetra mandra-pisehon'i Jesosy indray eny amin'ny rano lanitra. Indreto izahay zanakareo izay eo ambany fitantananareo, hiara fampitantana aminareo ane izahay mandra-piverin'i Jesosy indray eny amin'ny rano lanitra, ka hiara hanompo an'Andriamanitra aminareo izahay ary indrindrandrindra ianareo ray aman-drenina ihany koa dia hitondra anay tahaka ny zanakareo mandritry ny andronareo sira rehetra sy izay rehetra nanankinan'Andriamanitra anareo aminay. Ny teny ho iaho mety mandalo, izany teny izany dia mety mandalo ihany, fa androany kosa dia hanome fanomezana izahay. Dia ny fanomezana izay lehibe indrindra, izay heverinay fa lehibe indrindra maha kristianina, hivavaka ho anareo izahay. Raha hivavaka izay androany dia mahazo antoka izay fa ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, ilay Andriamanitra mahatanteraka ny zavatra rehetra ne hahatanteraka izany tonom-bavaka izany. Koa miangavy antsika rehetra atondro ety anoloana ny tananao dia tinono izay tonom-bavaka rehetra izay fantatrao fa ho tinononao azy. Aoka hipololotra avy any am-ponao ny tsodrano rehetra, aoka hitololotra avy any am-ponao izay rehetra tokony ho tonononao azy, hivavaka ho azy tsika tompoko.
ry Jehovah-Andriamanitra raina eo misaotranao zay amin'ity androny ity misaotra manokana tompo satria afaka mivavaka ho an'reto ray aman-dreninay reto nomenao anay izy reto efa nomenao tombonandro maro ary niangatahako androany tompo dia mbola nanomezanao azy reto tombonandro maro hitahinao azy indrindrandrindra Andriamanitra mbola hanosoranao azy ndray amin'ny fanosorana mahery vaika avy eny aminao ka dia hotafianao tanjaka izy ireo hotafianao hery izy ireo hotafianao fahasalamana izy ireo ary hotafianao fahaela velona izy ireo amin'ny andro ny sisa rehetra koa tompo dia anao ny asanao izy reto matoko sominao Andriamanitra fa ianao ilay Andriamanitra niantso azy ene anefa ny faniriany ny fony rehetra ka ho tahaka ny nanambinanao ny fanahany ihany no nanambinanao ny nofony anefa ny faniriany ny fony rehetra ianao ny fikasany rehetra ho tanterahanao ary ianao indrindra ilay Andriamanitra mahay mahamarina ny teninao dia namarina ny teninao amin'izy ireo misaotra ry Andriamanitra raina eo hankalazaina ny anaranao ho asandratra ny anaranao ho anao rery ny voninahitra raha eo amin'ny anara maherin'i Jesosy misaotra tompo amen. Manaraka izany ray aman-dreny dia sy tonga eto anatrehnareo koa izahay sy tonga amin'ny tanam-polo izahay fa hitondra koa fanomezana avy aminay izay vokatry ny fonay sy sanatrian'izany akory fotsy rambony tanana fa ny vokatry ny fonay no atolotra ianareo androany ho fiarahanay mifaly ho fiarahanay miompifaliana aminareo ary dia mirary koa izahay raha mirary ny mbola hanananareo tombonandro lava mihoatra izay efa nomen'Andriamanitra nareo dia ho tahian'Andriamanitra indrindra tompoko. Satria moa lanonana no atrehantsika androany fifaliana no atrehantsika androany dia mba hiankaviantsika izy mivady mba hitsangana mba hitsoka ny reto ziro mirehetra eto amin'ny gâteau ireto mba ho mariky ny fifaliantsika sy fiarahana mifaly amin'izy ireo dia tsy asahantsika ny tehatanantsika raha tsy efa vita voatsoka tanteraka ny labozia. Mankasitraka indrindra tompoko ho an'Andriamanitra ny voninahitra misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Ny teninay voalohany tompoko dia ny fisaorana an'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra lehibe Andriamanitra tsy toa satria tsapanay fa avy aminy zao fahavelomanay izao marina be ny teny nataon'i Jesosy hoe izy aminareo moa no mahay mampitombo ny andro iainana na dia kely monja azy tsy possible ny azanay mampitombo ny androm-piainanay fa no ilay Andriamanitra dia nomeny tombonandro havelomana izahay ka nahatratra zao tsingery taona naterahana izao raha matovadiko moa zany a dia feno 2 taona tamin'ny herinandro lasa teo ary ny tenako indray a feno 13 taona tamin'ny herinandro ambony iny ihany koa misaotra ny tompo izahay misaotra anareo ihany koa ny amin'izao nanokananareo andro nentinareo ny arabanay a nandray atanana anay mivady izao ary tsy nionona fotsiny tamin'izao fatongavana marobe izao ianareo fa nitondra izay vokatry ny fonareo vola mikareny avy ao am-ponareo ho anay ny ampy vavaka araka ny fanentanany solotenanareo nitondra fitenenana teo ka dia makasitraka anareo zahay ry raha lasana bavisany ry fiangonana rehetra manatrika anty fotoan-dehibe ity ny angatanay aminareo ny mbola angatanay dia izao satria efa hitanay fa tianay tokoa ianareo tena tianay tokoa tena tianay dia hoy izay mivady hoe mivavah ho anay ianareo mba hitombo fahasoavana atao aminay satria rehefa mitombo fahasoavana atao aminay a inonay fa ianareo no anitsany andray tombo manokana ny amin'izany fanampin'izany akio a dia mivavah ho andra matovadiko manokany ianareo
ho anareo zay fiangonana moa efa ela no tato amin'ity fiangonana ity dia nafantatra tsara fa mpanovavon'Andriamanitra tena mpitoro ny tenin'Andriamanitra mpampianatra ny tenin'Andriamanitra ary tena mahafana fo ho amin'izany izy fantatra reo zany nafana fo amin'ny zavatra rehetra zay atao mihitsy izy raha tsy zany ve tamin'ny fanamoarana trano fiangonana be dia be tato amin'izao asan'Andriamanitra izao dia izy daholo no sahana an'izany ary trano be dia be no efa vita tao anatin'izany fotoana rehetra izany tsy resana intsony zavatra hafa ankoatran'izay kanefa moa iaranareo malala hoe tao anatin'ny fotoana dia tena tsy afaka nanetsika an'izay etaetany sy hafanampony izay izy misaotra ny tompo foana izay mivady Andriamanitra malala hoe inona ny antony fa matombo mbola men'Andriamanitra tombonandro avelomana izy dia satria inoko inonay fa mbola misy zavatra tian'Andriamanitra tongavanao ka engane ka ny vavaka nataonareo teo sy ny vavaka zay mbola ataonareo atoato dia tonga azy ho tafarina kanana maizy azy ndray eo amin'ny fampona an'Andriamanitra halleloia dia misy mofomamy moa manoloana eto manoloanantsika rehetra dia hoy izay mivady hoe ho mamy aniny fiarantsika hiaraka foana isika ety an-tany ka hatrany an-danitrany amen sy miaritra hatrany farany ane isika amin'izao fampona an'Andriamanitra izao amen tsy mety ve raha ohatra ka andeontsika hiarantsika manao le hira hoe hatramin'ny farany zay moa le lohaten'le hira angatany reto mpitarika fidiarany reto epitsakana antsika anao izay hira izay dia raha matoa vatika meko toerana ty sezy ty zany isorona mba atonga ny mpidera ataontsika mifotsika rehetra le hira ataontsika mifotsika atsakatsika an-tanatsika sy azonao ataovy ataovy misaotra Jesosy eo alleluia tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy eo alleluia amen tsy atakalo panizany Siala aminao zahay amen nafali ao nalahelo ao tefonina sotra nanary ao nani ao silozana sany mitsy amen ity ao mivoa valao anao hatramy farany tiganao hoe si atagalo panizany si misuluto nini fahatramy farany katsigasy anao hatramy farany Pisar mamini fuqueti
Alleluia! Voninahitra ho an'Andriamanitra ataontsika vavaka isotra ny tompo amarana ty fotoam-pivavahana izay tondran'Andriamanitra antsika ity tompoko. Raha sitraka ao dia apetrao amin'ny fonao tananao fa hivavakantsika. Tompo Andriamanitra, vita somatsara ny fotoam-pivavahana tamin'ity androandroany ity. Na izahay tato amin'ity tranonao ity, nareo namanay izay any amin'ny tokantrano misy azy ihany, dia mino afa nandray izy androany, nandray izy androany. Halleluia! Ito ampivolohana ane zao fiangonana izao, tsy horesany zavatra ratsy hitany masonay izahay, ary tsy horesany zavatra ratsy eny sofinay ihany koa, satria ny Andriamanitra hivavahanay dia ilay Andriamanitra mahay zavatra rehetra efa ato anatinay izy. Ary izahay mpanompony, izay olona dia andeha arak'izay lazainy vavana, arak'izay no lazainy Baiboly, ka hivoaka mpandresy tokoa izahay ny impossible rehetra tonga possible. Amen, amen. Miolika ao anatrianao zahay ray malala ny amin'izany fahasoavana lehibe ampombanao anay izany. Misaotra tompo, misaotra, misaotra. Halleluia, amen. Dia samy tain'Andriamanitra daholintsika rehetra tompoko. Dia fidirana manaraka moa amin'ny 12 ora.